Ity vidéo ity moa zany dia ao anatin'ny akora malware analyse ao amin'ny Gazety Ethical King Premium fa sombony no omena antsika androany. Raha liana amin'ilay izy ianao dia afaka miditra membre ao anatin'io groupe io. Alohan'ny hidirantsika ao amin'ilay malware analyse dia mila fantatsika hoe inona le atao hoe malware. Ny malware na hoe logiciel malveillant dia ireo karazana virus, vers sy ny karazana logiciel rehetra zany izay manana intention hamotika na hanimba ny machinentsika. Be da be ireo malware efa nisy nanomboka tany amin'ny taona 1949 tany dia hatramin'izao efa nisy fivoarana be zany ny malware zany. Raha ka ohatra malaza be amin'ny malware zao tsika dia ny WannaCry zany tamin'ny 2017, ao koa ohatra ny opération Aurora tamin'ny 2009 ny attaque an'i Google. Misy anankiray koa Stuxnet izay malware noentin'izareo nanao attaque ny bombe nucléaire iranien. Izany hoe ireo zavatra ireo zany ny malware zany dia presque tena manao dégâts grave be zany ny malware. Mila mpisehatra maro be zany ao anatin'io domaine ny malware analyse io amin'izao tsika miteny izao. Inona moa no atao ao anatin'izany malware analyse zany? Rehefa mi-analyser malware tsika dia mila misy zavatra maromaro mila fantatsika, ohatra hoe ny point d'entrée an'ilay malware, avaiza zany le malware niditra tao anatin'le machine anankiray, ohatra hoe avy amina email, ohatra email misy an'le virus zany, na ohatra hoe avy amin'ny resaka famitahana amin'ny alalan'ny phishing ohatra. Be da be zany ny afaka hidiran'io malware io, mila fantatra zany aloha zay hoe avaiza le point d'entrée-any. Dia faharoa manarak'izay mila fantatsika hoe ohatry ny ahoana izy rehefa lancé zany le malware, inona ny zavatra ataony, mi-installer zavatra ao anaty ordinateur anao ve izy sa ohatra hoe crypteny daholo ve ny fichier anao dia lasa mivadika point tsy fantatra daholo dia tsy azo kitihana, sa hoe enregistreny daholo ve izay zavatra soratanao amin'ny clavier rehetra. Mila fantatra zany ny exécution an'le malware. Voalohany zany le point d'entrée, dia faharoa ny exécution an'le malware. Fahatelo mila fantatritsika koa hoe le izy ve persistant, zany hoe io virus tafiditra ao amintsika io ve tena mijanona ao foana io sa rehefa redémarrentsika fotsiny ny ordinateur dia voafafa izy. Mila fantatra zany le persistance an'izany. Ny farany mila fantatsika hoe le izy ve ohatry ny ahoana raha propagation zany hoe raha installé ao anatin'ny ordi anao ve izy dia mifindra par réseau zany mankany amin'ny machine hafa même réseau aminao sa mijanona ao anaty ordinateur anao ihany. Zay rehetra zay zany mila fantatra ahafahana mijery hoe ahoana ny fomba hicontrena an'le malware zany, ahafahana manao prévention sy détection amin'ny manaraka. Ny zavatra mila fantatra ankoatran'izay dia ny resaka fanaovana an'io analyse io zany misy karazany roa, na izy statique na izy dynamique. Zany hoe le malware analysen'io zany raha hoe analysenao statique io dia jerenao le fichier zany le exécutable dia dinihanao tsara ny mombamomba anazy, hoe ohatry ny ahoana le codiny, inona ny zavatra ataony. Zay zany izy raha hoe statique. Fa le dynamique izy tena hoe alefanao mihitsy izy exécutena zany dia jerena ny fomba
fomba fanaony zany ohatra ny ahoana izy rehefa exécuté ao anatina environnement anankiray zay sécurisé zany ohatran'ny hoe virtual machine reny na sandbox reny. Reo anankiroa reo zany ny karazana fanaovana analyse na malware fa reo afaka atambatra de lasa hybride indray le fomba fanaovana analyse. De reo anankiroa reo samy manana ny logiciel manokana, ohatra hoe misy logiciel efa fanaovana analyse statique, misy logiciel fanaovana analyse dynamique. De zay rehetra zay ho jerentsika miandalana amin'ny vidéo, ty moa vidéo maromaro no atao zany fa tsy vita anaty vidéo iray no miresaka an'izay fa jerentsika tsirairay mihitsy le izy hoe analyse statique ohatra zao analyse dynamique ohatra zao. Inona ary ny zavatra mila hay zay vao afaka miditra ao anatin'le domaine na malware analyse. Araky izay hoe manao analyse na malware zay zany dia mila mahafantatra, mila mahay codage zany ianao, ohatran'ny hoe mba mila hoe daitra zany ianao taloha zay vao miditra ao anatin'le izy, satria mila mahay karazana langage maromaro zany. Tena langage fanamboaran'ny olona malware moa de ny C++, de iny zany mila fantatrao fa avy eo efa samy manamboatra ny malware amin'ny langage zay hainy ny olona rehetra, ary indrindra amin'ny langage zay tsy be mpampiasa zany am'izay mba sarotra aminao mi-contrer anazy. De zany hoe tokony ho hainao daholo zany ny karazana langage misy rehetra PHP, Python, Java, Go, Rust, C++, na C ary le izy le resaka hoe hay zany tsy hoe vao maîtriser-nao fa mila fantatrao ny syntaxe basique hoe ohatran'ny ahoana rehefa midéclarer variable ohatra, ohatran'ny ahoana ny atao hoe fonction, ohatran'ny ahoana ny classe am'reo langage reo, ohatran'ny ahoana, inona ny mahasamihafa an'le fonction roa reto, inona no retourner-n'ity integer ve sa string. Zay zany mila fantatrao alohany hidiranao amin'le malware analyse. Ny tena mila hay moa zany de tena le hoe le langage tena farak'izay bas niveau zany de ny assembleur zany. Rehefa fantatsika zay rehetra zay de hamelona ny ordinateurtsika am'izay tsika de hanao resaka analyse statique ana malware ray. Zay no vidéo azona atolotra androany fa raha liana amin'le version complet anao zany dia manasa anao hiditra ao amin'ny groupe premium ny Gazety Ethical Kin, abonnement le izy mensuel 8 000 ariary eo izy am'izao afaka miditra novina afaka miala rehefa te hiala tsisy engagement.